dia ankafaliana no iarabanantsika mianakavy amin'ny ity finoanaina ity izay fotoana iarahantsika amin'ny monseigneur Jean Pascal Andretsoavina moa zany fatatsika fa izy dia miaraka amintsika hatrany amin'ny fanazavana lohahevitra ao amin'ny soratra masina. Miaraba monseigneur tonga soto amin'ny fandaharana. Miaraba ny Frédélina dia miaraba ihany koa ny mpiainy rehetra. Tsika izao monseigneur volana May ary manomboka ny volana May mihitsy tsika izao. Eo amin'ny fiangonana dia volana May zany ankalazana ny Masina Maria, atsiarovana ny Masina Maria, fiarahana mivavaka miaraka amin'ny Masina Maria. Fa tsy adiniko tsika nefa fa ny voalohan'ny volana May fiangonana dia mahatsiaro ny Masinda Josepha Piasa. Ka tsara alohany tena iresantsika ny lohahevitra amin'ity androany ity dia andeha ampatsahivina ny mpiainany koa no hoe inona no tokony ataontsika zany amin'izao volana May izao amin'izay hoe fiarahana amin'ny Masina Maria izay. Araky ny volazan'ny Frédélina teo dia izay mihitsy hoe ny volana May zany dia volan'ny Masina Maria hoe fa mahazatra antsika loatra zany hoe ny volana May dia volan'ny Masina Maria dia ny Papa François dia namoaka taratasy mihitsy fanentanana ny olona zany hanamafy ny vavaka izay iarahana amin'ny Masina Maria, vavaka iarahana amin'ny Masina Maria. Aloha mazava mihitsy izay hoe vavaka iarahana amin'ny Masina Maria fa tsika tsy hoe mivavaka amin'ny Masina Maria fa araky ny voalazan'ny soratra masina ao amin'ny evanjelin'ny Masinda Joany amin'ny 7:20 dia manomboka amin'ny 5:20 ka hatramin'ny 7:20 dia natolotry Jesoa Kristy ho renin'ny mpianatra Masina Maria noho izany renitsika izy dia ho atsika Masina Maria reny tiana mahafantatra ny manjoanjanany. Ka amin'izao fotoana izay misy mampisy ny coronavirus izay mampahoriny ny olona rehetra eran-tany zao dia atsotsika le reny dia mampirisika zany ny Papa François mba hanao vavaka rozery io na toksaple io na tsirairay na miaraka fa arak'izay fandaminana zany araky ny fahafahany tsirairay avy fa amporsena zany tsika mba hanao rozery dia io ngamba ny tiako tsindrina kely hoe fa maninona moa tsika no manao rozery, maninona tsika manao rozery. Ny antony anaovantsika rozery dia zao na ny hoe toksaple zany ao amin'ny evanjelin'ny Masinda Joany ao amin'ny toko 2 dia ny 9 dia misy sala amin'izao mitoetra any amin'ny 2 zany zao zavatra voalaza zao hoe ary tamin'ny andro fahatelo dia nisy fampakaram-bady tao Kana any Galilea ary tao ny renin'i Jesosy zany Masina Maria dia niaraka tamin'ireo mpanambady ireo. Raha atao amin'ny teny hafa zany dia hoe isan'ny ankohonana olona mifandray amin'ilay mpanambady zany. Zay zany Masina Maria. Fa Jesosy sy ny mpianany kosa dia nasaina tao amin'ny fampakaram-bady zany hoe Jesosy sy ny mpiana zany invité. Ka io no tiako tarihana ny saintsika hoe Masina Maria zany eto dia isa-pianakaviana dia izay no mahatonga antsika manao toksaple mba ho lasa isa-pianakaviantsika i Masina Maria zany hoe anana roa-pihavanana le ataony vazaha hoe familiarité, anana roa-pihavanana amin'ny Masina Maria tsika satria rehefa toy izany ity tantara ity dia i Masina Maria mihitsiny no nandray fanapahan-kevitra iresaka amin'ny janany hoe lany divay izy ireo, tsy manany divay izy ireo. Ka ohatra izany koa hoe eo amin'ny fotoana mampahory antsika ilay reny izay manana ny fondreny dia afaka manampy antsika. Izy no miteny any amin'ny zanany ary voalaza ao amin'ny evanjelin'ny Masinda Lioka ao amin'ny toko 2 fa Jesoa Kristy dia nanaja ny ray aman-dreniny izany hoe nanaiky nankatony ray aman-dreniny. Ka rehefa eto zao dia hitantsika tsara fa rehefa nangataka i Masina Maria tamin'ny janany hoe tsy manandovay izy ireo dia tonga dia na dia tsy tokony hanao an'ilay izy Jesoa dia nanao an'ilay izy. Ka zay zany ny antony anaovantsika zany saple mba hananantsika roa-pihavanana amin'ny Masina Maria. Ny lohahevitrintsika amin'ity androany ity moa monseigneur dia ny hoe ny asa sy ny soratra masina. Nefa isika androany ny voalohan'ny volana May fiangonana dia mankalaza ny Masinda Josepha Piasa. Ny tsara ihany ny ametrahana amin'izay anjara toerany Masinda Josepha izay zany amin'ilay hoe fakatahaka ho an'ny mpiasa rehetra alohany tena iresantsika n'ilay hoe ny asa sy ny soratra masina. Ie, tena izay mihitsiny. Satria araky ny fantatsika ary iainantsika foana
ataon'ny fiangonana katolika zany a dia masinda Josefa no ray mpitaizan'i Jesosy Kristy, ray mpitaizan'i Jesosy Kristy ary izy io dia nanana asa mpandrafitra izy, ary io asa mpandrafitra io no niahiny ny ankohonana zany dia ny fianakaviana masina. Ao amin'ny soratra masinao ao amin'ny taritasan'ny masinda Paoly an'i Timothée voalohany zany dia misy miteny an'izao hoe isan'ny adidiny fianakaviana voalohany indrindra ny miahy ny ankohonana, ka raha misy mpino anankiray ka tsy miahy ny ankohonany dia mitovy amin'ny olona tsy mpino na mitovy amin'ny olona tsy mpino mitovy amin'ny olona tsy mpino zany. Ka masinda Josefa dia nanao an'io, dia araka ny voalaza teo zany dia masinda Josefa zany no modely atsika amin'ny asa, satria ilay fahaizany iny zany amin'ny hoe mampatrafitra azy inona melomany ny ankohonany. Satria nahoana ary, satria izao tsy sitrak'Andriamanitra ho fadiran'ovana ny olombelona, tsy sitrak'Andriamanitra mihitsy hoe hijaly sy ho fadiran'ovana ny olombelona. Profon'izany rehefa ohatra ka nahary ny olombelona Andriamanitra dia tao amin'ny saedena zay ampy ilayntsika dia efa nataony vonina tao zany, fa itsika kosa rehefa avy eo manampy amin'ny fanajariana zany. Ka averiko andeha mandeha hoe tsy sitrak'Andriamanitra ho fadiran'ovana ny olombelona, ary efa trany amin'ny naharinan'izao tontolo izao no efa napetraka teo amin'ny toerana hampiasambatra azy ny olombelona zany, fa adidin'ny olombelona no manajary an'le tany, manatsara ny fivelomany. Dia ny ahitantsika an'izay zao dia ao amin'ny Jenesy 2:5-10 Andriamanitra zany no nametraka amin'ny vavasa, satria Andriamanitra rehefa izy efa namboly ny zavatra rehetra hatrany amin'ny mpiandohana zany, fa adidin'ny olona no manohy ny fambolena sy manajary ny tany. Ao amin'ny Jenesy amin'ny 2 ao dia ny 9:7-10 ka hatramin'ny 20 dia ahitana taratra zavatra sahala amin'izao ihany koa. Ny olona zany dia nametraka anarana tamin'ireo karazana biby isan-karazany sy ny zavatra rehetra izay misy tao zany. Ka eo amin'ny fomba semitika, zany hoe fomba tatsinanana iny zany dia ny fametrahana anarana dia fahavononana andray an'ilay andraikitra. Noho izany eto zany matoa ny olombelona nametraka io hoe anarana an'ireo biby ireo dia nandray an-tanana ny afatra zany mahakasika ny fanajariana ny tany sy ny fiambenana azy. Dia araka ny voalaza teo raha io nijerena zany dia natao indrindra zany ny asa mba anehoan'ny olona ny voninahiny sy ny asiny hoe hitovizany amin'Andriamanitra pahary, dia natao hanohizana ny fahariana zany io ary natao hivelomana. Dia araka ny voalazan'ny Fridolina teo zany teo am-piandohana dia masinda Josefa no modely ho antsika zany ka izy ho amin'ny fiahinany ankohonany dia tsy nanantena mana ny latsaka avy any an-danitra, satria nge any amin'ny bokin'ny fansana any tamin'izay fotoan'izay zany Moïse zany tamin'izay fotoan'izay nitenenin'Andriamanitra ianao ry Moïse reo vahoaka reo oeto ary meo sakafo reo. Dia niteny Moïse tamin'izay fotoan'izay zanga no niteraka an'ireo izy zany tenenina hoe trotro ireo dia meo sakafo reo. Zany hoe Moïse zany tsy hoe izy no niteraka ny vahoaka, fa rehefa avy eo nefa nitenen'Andriamanitra hoe raisy andraikitra io. Dia ohatr'izay koa masinda Josefa niraisiny ilay andraikitra na dia tsy zanaka naterany azy i Jesosy Kristy, satria fantatsika tsara amin'ny tantara amin'ny soratra masina fa tsy zanaka nateraky masinda Josefa i Jesosy Kristy, fa izy dia ray mpitaiza zany. Ka na ray mpitaiza ary izy dia tsy andro mana avy any an-danitra, fa ny asany no netiny namelomany ny ankohonany zany izay nankinina taminy. Dia izay toe-po vonina isikina, vonina iady, vonina ihany ankohonan'izay zany no resahantsika amin'ny resaka hoe asa zany. Zany hoe lehilahy be herim-po mitaiza ilay zanak'Andriamanitra dia natao alantsika tahaka zany. Monseigneur teny teny hoe efa nataon'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra, nisy ny voly, nisy ny biby sy ny sisa, dia natao efa ho vonina izay hitsenana ny olombelona zany. Maninona moa tsy maintsy miasa ny olona nefa efa misy izany zavatra rehetrarehetra zany. Tonga dia mioty fotsiny. Ie, ny marina fa hoe ny fanohizana ny asa zany araka zay zany ny asa ny asa zay ny asantsika olombelona efa vonona eo le izy fa ny asa zany dia fanohizana ny asa fiariana
zay nataon'andriamanitra ka ny asan'ny olombelona zany dia anehoanan'izay ary eo no anehoan'ny olombelona ny asina maha izy azy zany ka raha olona tsy miasa fa midonanam-pony zany a dia olona tsy manana ny asina maha izy azy zany satria ianao a miandry manavy any an-danitra ve nefany a ny asange dia anehoana ny asina maha izy atsika sy ny voninahitra hoe nanankinan'andriamanitra andraikitra tsika izaka ny tany izaka ny tany a sy amelona azy dia fa rehefa tatyarina moa izy io a rehefa nanota ny olombelona zany dia ny teny Andriamanitra tamin'izay fotoana zay hoe lasa tsemboka ianao ary a mahasasatra anao io asa io ao amin'ny Jenesy 3:7-7 ka hatramin'ny 7:7 dia ny teny izy hoe asa mahasasatra no ahazahoanao anina amin'ny tany mandritry ny andro rehetra iainanao a ary ny atsembohan'ny tavanao no hinananao zay zany tsy mahazo manao kamokamo zany tsy mahazo manao kamokamo tsy mahazo manao permis ka ao anatin'izay le hoe fanaovana an'izay raha mijery ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao tsika monseigneur ny olona hoe zay zavatra hita no atao zany hoe mety misy olona miasa zany a fa tsy tiany io asan'io inona no mety ho vokatr'izay a raha ohatra ka hoe manao asa tsy tiana nefa zay no atao isan'andro zay tsy maintsy tiavina ny asa tsy maintsy tiavina ny asa be da be ny tenin'Andriamanitra no tena an'izany zay ho jerevantsika fa tiako iverenana kely hoe le tenin'ny Fridolina teo zay tena somary naitra kely hoe tsy tokony manao kamokamo satria izao a tsy natao hidonanam-poana ny olona tsy natao hidonanam-poana ny olona tsy natao hoe hipetrapetraka fotsiny amin'izao fa natao hiasa hitsinjovana ny tenany sy ny ankohonany ka zao ao anaty soratra masina dia tiako tenenina mihitsy ny tikatra satria mba hahatonga antsika hiezaka zany zao ao anaty soratra masina zany tena kian'ny soratra masina mihitsy ny akamona satria mampahantra io ka raha olona kamo a dia mahantra zay zany a ny soratra masina no teny an'izany a ka noho izany tena kiana ary tena tsy tiany soratra masina mihitsy ny akamona ameko ampahan-tsoratra masina maromaro tsika zay tena hovakiako mihitsy ny sasany ao amin'ny Siraka ao amin'ny toko 2:20 ao amin'ny Siraka ao amin'ny toko 2:20 ndasinga raha tsika vakina mihitsy le izy Siraka toko 2:20 dia ny andininy voalohany dia zao no teny hoe sahala amin'ny vato feno maloto ny kamo ka akorain'ny olona rehetra ny fahafambarakany sahala mivonga taim-biby ny kamo izy a ka izay mandray azy manilika zany hoe ailika satria olona kamo zany ka ao amin'ny obolana ihany koa mitoko 4:9 ka hatramin'ny 10 dia mampirisika hoe ianareo kamo izy a jerevo ny vitsika zay miary zany hoe le biby farany atao hoe isan'ny kely a dia reny ny fakatahaka ho an'ny olona zany ka ratsy mihitsy ny akamona dia akoatran'izay a ao amin'ny bokyny obolana ihany ao amin'ny toko 10 zany zay vakiako kely ihany koa bokyny obolana toko 10 dia ny andininy 4 dia miteny an'izao hoe izay malaina amin'ny asany ho tonga mahantra izay malaina amin'ny asany hoe kamokamo amin'ny asany zany ho tonga mahantra fa ny tanany mazoto kosa manamon-karena zay zany zavatra teneny dia mbola be da be ny tenin'Andriamanitra zay irariko mihitsy mba ho jerevanareo raisinareo noty dia mba vakio rehefa avy eo fa meko ohatra vitsivitsinareo zao ohatra zao koa amin'ny toko 2:20 andininy 7 amby 20 amboky nobolana ihany resantsika zany amboky nobolana toko 2:20 andininy 7 amby 20 dia amboky nobolana toko 4 amby 20 andininy 7 sy 4 satria nahoana ary io le misy miteny hoe kamo be tenda ozy izy ny tolo misy fomba fiteny gasy oatra zany be faniriana ny kamo fa tsy manatanteraka ary manao ariary zato ampandriana no izany tena alan'ny soratra masina mihitsy ny kamo da tsy le vakiako aminareo hoe ao amin'ny obolana toko 7:20 obolana toko 7:20 dia ny andininy 4 be faniriana ny kamo fa tsy ho tanteraka fa ny fanirian'ny olo-mazoto kosa ho tanteraka mahafa-po hitanareo amin'izany ary satria nahoana tsy afaka hivoatra raha ohatra ka milona ao anatin'ny akamona zany tanan'izay zany dia obolana toko 7:20 andininy 4 fa azonareo jerevana ihany koa ny hoe any amin'ny obolana zany toko 1:20 andininy 5:20 ka eto zany dia miverina amin'le tenin'ny Fridolina teo hoe tiavina ny asa satria mety misy olona manao asa anankiray ka tsy tiany akory le asa fa tsy maintsy tiavina ny asa satria nahoana zao ny antony tsy maintsy miasa tsika satria asesiky ny filana maha olona
ary ho fitsinjovana ny ankonana noho zany a ianao tsisy hoe andeha hitavandra olona foana zany na hoe iantehatra man'olona foana de tsy voatery hoe zany foana zany ka ao amin'o bolana zao a ameko ohatra kely nareo ao amin'o bolana toko 120 obolana toko 120 dia ny andininy a fa 9 zao ny zavatra teneninao miasa ho an'ny tenany ny mpiasa fa asesika ny vavany ianao an'izany zany hoe a ianao zany a manina mo zany hoe satria ianao mila misakafo dia tsy maintsy miasa ianao araka ny tenin'ny soratra masina ny anoantsika teo ao amin'ny jenezy hoe ny atsembohan'ny tavanao no inananao ny atsembohan'ny tavanao no inananao obolana a toko 120 andininy 120 zay miteneniko teo hoe miasa ho an'ny tenany mpiasa fa asesiky ny vavany ianao an'izany dia isan'izany koa ohatra ao amin'ny boky nobolana toko 130 ao amin'ny boky nobolana zany toko 130 dia ny andininy a 10 ny andininy 7 ny andininy 20 ka hatramin'ny 5 ny andininy 7 satria nahoana satria izay mazoto dia anana izay ilainy ny olo mazoto dia anana izay ilainy satria ikely aina izy ndrasy vakeko aminareo nge ao amin'ny obolana toko 120 andininy 5 dia miteny an'izao ny fikasan'ny olo mazoto azahokarembe fa izay mikorapaka foana amin'ny ataony no misary ihany no azony tanareo amin'izany ary fa tena mampirisika mihitsy ny ten'Andriamanitra hoe tsy maintsy tiavina ny asa dia akoatran'izay ny olona nianatra sikingy amin'ny asany dia ho tsara asa ianao zany raha ohatra ka hiasa ianao tsy maintsy avanana amin'le asa ianao ohatra zao amin'ny obolana zao toko 2 toko 2 amin'ny obolana dia ny andininy 7 dia miteny an'izao averiko indray mandeha obolana toko 2 dia ny 7 dia izy hoe mahita olona mailaka amin'ny asany ve ianao eo anilan'ny mpanjaka no hiasany fa tsy eo anilan'ny olona tsy manam-pahalalana hitanao amin'izany ary fa hitantsika amin'izany fa hoe tena ilaina noho izany zany ny miangaly ny asa ary tsy maintsy tiavina ny asa tsy maintsy tiavina io tsy maintsy tiavina ny asantsika zany andray ohatra kely angambany zay ohatra tena mahavariana mihitsy ty ohatra ty voalaza ao anaty soratra masina ao amin'ny bokon'ny Siraka ao amin'ny toko 7 ty tena mahagaga mihitsy ny zavatra ataon'ny olona tanatin'ny tikatra ao amin'ny Siraka toko 7 ny andininy 5 ka hatramin'ny 7 ny andininy 5 ka hatramin'ny 7 zavatra tansainy ato dia izao ilay ataontsika hoe asa tanana izay iveloman'ny olona fa tena ny olona tsirairay tonga dia tiako fitiana izy dia vakiko kely fotsiny rehefa avy eo ny olona tsirairay izay voalaza ato dia mikely soroka anatsara ny asany miaro tory mba hatsara ny asany ary kolokoloiny ny asany araka ny tokony izy averiko indray mandeha amin'ny Siraka toko 7 andininy 5 ka hatramin'ny 7 zao mantsy mba tonga na amin'ny teny anio araka ny volazan'ny Fredilina teo raha ohatra zany ka tsy tian'le olona le asa dia zay le hoe 30 andro fanjava raiko izy ny fitenenana zany hoe 30 andro zany dia zay volana anankiray dia rehefa tonga amin'ny faran'ny volana dia mandray karama ianao tsy tokony izay mihitsy ny toetsaintsika satria nahoana ny asanao io rehefa kolokoloinao tsara dia mahavelona anao io ary tena mamelanao araka ny tokony izy zany teneniko ary le ten'Andriamanitra milazan'le izy zao ny voalazany ny miasangadon'ombo izy dia izao ny rehareany dia ny manambana fanindrona natsika moa te Madagasikara japy le japy reny zany atao fananjareo zany fanindrona tsondromona zany eo amin'ny arinan'ny omby eo dia mandeha ny omby mitarika ny angadin'omby ary manambana fanindrona ka mampandroso ny ombony sy miaro lasa ho an'ireo ary tsy miresaka afa-tsy ny vatotromba-lahy no fanaony hitanareo zany le irehareany mihitsy ny ahako indray le mena iny tena matanjaka iny hitanareo tena faly mihitsy izy mirehare amin'le asany izy zany ny anorina vavasa no ifatohan'ny fony satria ianao rehefa miasa ianao dia ataonao tsara ny vavasa mba ho lasa lalina mba ampavokatra ny tany jereo tsara nge le fomba fanaon'le izy zavatra zay everina hoe asa manahirana io saingy tian'le olona le izy satria asany io no mahavelona azy ary ny andaniany fotoana sy eretany tory kosa dia ny mamahana vilona ho an'ny ombivavy zany hoe fantany hoe io omby io ny miara-miasa aminy zay avitany an'le asa dia kolokoloany le izy tanantsika amin'izany ary le toetsaina zany hoe tena vonona mihitsy hoe tia ny asako dia ataoko ny fomba rehetra mba apety an'le izy apety an'le asa dia ndrasy toizako ihany ngely izy
toy izany ihany koa ny amin'ny mpandrafitra sy ny mpanao trano izay manohy ny raharaha ny andro amanalina manohy ny raharaha ny andro amanalina fa tsy hoe kory vita zay ny adiny valo dia samy mialitsika fa satria asanao io dia ataonao raha ohatra ka mbola azonao toizana ihany zany dia ireo aveo ary ny ampisokotra fitaovana indray ozy izy mpisokotra fitaovana otomboka se ka miezaka anovaova ny sarin-javatra asehony ny avita ny sary alaina tahaka no ilofosany zany hoe mijery zany inona reny mahatsara an'ity zao hoe hovaikoatra zao indray zany ity da mampiasa saina izy mba hatsara n'le asany mbola toy izany ihany koa izy ny mpanefy izay mipetraka akaiky ny riandriany sady mibanjina amin'ny vy mbola akorany zany hoe jereva amin'izany ingeny atsara an'le izy mahita an'le vy eo zany izy zay ho avadika angady ho avadika antsy mijery andreo fotsiny izy tonga dia efa faly mibanjana reo reto ny asako reto zay fotsiny izy dia efa faly jereva amin'izany ingeny ny afalian'le olona zany mitsinjo an'le asany zany dia toy izantsika ihany le izy hoe entonafo no mampitsonika ny atsembohan'ny tenany kanefa miaritra ny hafanany laforo izy no manao ny lasa ny fikatrokatoko ny tantanana mitamberinao atsofony ary ny fanaka izay alain'ny tahaka no ifatohan'ny masony ny alavrary ny asany no ifatohan'ny fony ary dia andambolambo azo lavrary no eretany tory tena tsara be le izy zay zavatra zay zany dia raha ohatra zany ka fitiany zay dia zao hoe tia voalaza atao amin'ny siraka toko vavalo amin'ny telopolo ty dia ny andininy fadimborapolo hatramin'ny fahatepolo dia zao hoe misy zany tsy misy mihitsy zany na iray aza hoe asa manao kitotory olo ireo fa mitady ny fomba rehetra anatsarana azy mikarakara ny fitaovana sy ny teknika amin'izany milofo mikely aina mifantoka manao tsara sy araka ny feo miferitreretina dia miaritra ny mafy mihitsy ary satria araka ny fomba fitentsika malagasy ny hoe ny valala raha tsy azo ary tsy andrina ilika ka manao asa sy manahy izay mba ahatsara ny asany zany zay zany ary tsy feran'ny fotoana io satria mifantoka amin'ny asa zany ny fiainantsika manontolo satria ho an'ny ankohonantsika io dia zay le amin'leka ny tenyny Fridolina teo hoe tiavina tsara ny asa fa aiza kamokamo amin'le asa zay atao fa raha mity asa monseigneur zay ny akamaroan'ny olona zany hoe rehefa miasa ianao dia ho an'ny tenanao manahoana ny fihevitra n'izay asa zay zany ao amin'ny soratra masina hoe ho an'ny tena ihany ny antony anaovana ny asa satria ataoko efa mahafinaritra azy tiaviko satria ho ie dia raha ohatra zany ka zay ataontsika hoe ho an'ny tena ihany dia misy fitiavatena fa ny asantsika tsirairay ihany zany dia misy vokany eo amin'ny fiarahamonina ary misy vokany eo ihany koa amin'ny fiarina eo amin'ny firenena zay misy atsika ny asantsika tsirairay avy zany averiko indray mandeha misy vokany eo amin'ny fiarahamonina io sy ny ara-piarina ihany koa zany ny asantsika tsirairay fa noho izany tsy ho an'ny tenantsika ihany io tsy mitoetra atsika irery io noho izany fa misy vokany any amin'ny fiarahamonina zany io ny atantsika an'izay zao nge dia ao amin'ny bokyny siraka ihany ao amin'ny toko valo amin'ny telopolo dia ny andininy faharoa amin'ny telopolo lasonge vakiko aminareo averiko indray mandeha ao amin'ny siraka ny toko vavalo amin'ny telopolo andininy faharoa amin'ny telopolo dia miteny an'izay hoe raha tsy misy an'ireo olon'ireo dia tsy hisy tanàna ho voaorina na ho azo honenana na azo hivezivezena zany hoe le asan'le olona manao asa tanana manamboatra tanàna manamboatra trano manao an'ireo zavatra ny tansitsika teo aloha ireo teo zany dia tsy misy tanàna azo honena zany hoe ny asantsika kay zany tsy mitoetra ho amintsika rery ihany fa misy vokany eo amin'ny fiarahamonina misy vokany tsara be zany io manao zavatra tsara ho amin'ny fiarahamonina zany akoatran'izay misy vokany ihany koa eo amin'ny ara-piarina ka mampisonitra ny firenena zany ka na dia atao hoe tena mpiandohana zany ny asa zay ho atsika araka ny voaleza ny atsembohan'ny tavanao ny hinananao zany hoe mba hivelomana sy ho an'ny ankohonana na izay raha ny antony tany am-piandohana dia ny asantsika ihany koa dia misy tombotsoa ho an'ny be sy ny maro zay zany ny asantsika misy tombotsoa ho an'ny be sy ny maro azonareo jerevana ao amin'ny boky ny fahendrena toko faefatra andin'ny folo dia ny andin'ny faharoa sy ny manaraka eo hatrany amin'ny fahadimy zany azonareo jerevana veriko indray mandeha ao amin'ny boky ny fahendrena toko faefatra andin'ny folo manomboka amin'ny andin'ny faharoa dia azonareo jerevana toizany hatrany amin'ny andin'ny fahadimy ihany zany fa hoe misy tombotsoa ny be sy ny maro ihany koa zany ny asa fa ny olana amin'izao fotoana izao monseigneur dia betsaka ny olona mieritreritra hoe
rehefa manao ve ny afa tsy anome ahy na hoe efa misy manao io fa za mba mialokaloka eto dia izay mahatonga an'ilay olona sasana ohatry ny hoe mangataka na hoe miandriandry fotsiny ny zavatra ataon'ny hafa zany fa hoe tsy maintsy mifampitsinjo ny fiarahamonina vokatr'izay le hoe misy fiantraikana ny fiarahamonina ny asa dia lasa ohatrany hoe miandry izay fiantraikan'ny asan'ny hafa amin'ny fiarahamonina izay sasana. Tena izay mihitsiny a tena tokony elana mihitsy io ny toe-tsaina hoe miantehitra foana man'olona mangatadava ianao a miantehitra man'olona ianao fa itsika zany a tokony miasa mba tsy ankin-doha na anararoatra ny hafa zany na anararoatra ny hafa satria zao a Jesosy zanak'Andriamanitra nge tonga nofo dia tonga nofo izy a nanao asa tanana izy fa tsy hoe kory nampiasa ny fahefany mba tsy hanao nininona satria azon Jesosy natao ngeny hoe mialatsiny ohatra sakisaky zaritena ny te hoe azon Jesosy natao ngeny hoe nitehaka dia tonga dia misy sakafo nitranga teo satria fa tsy nanao an'izany Jesosy Kristy satria izy ary afaka nampitombony mofo ho an'ny olona be da be mihoatra ny 5,000 tamin'izany fotoana izany azony natao zany 5 zao mba hanomezana asina ny asan'ny olombelona dia izy ilay zanak'Andriamanitra aza izay tonga nofo ny asa nanao asa tanana ao marika 4:7 dia misy niteny an'izao hoe motsy ova ilay mpandrafitra zanaky Maria rahalahin'i Jakoba sy Josefa ary Joda ary Simona zany hoe Jesosy Kristy zany voalaza mazava hoe mpandrafitra dia araka nitantsika teo aloha masinda Josefa dia mpitaiza zany le nresantsika teo am-piandohana zany mpitaiza izy ary mpandrafitra ka azo antoka fa nampianatra an' Jesosy Kristy an'io asa io izy sy hitadiavana fivelomana zany amin'ny asa fa tsy hoe akory andeha hivavaka dia anao mirakla rehefa aveo azo vola be dia lasa mpanan-karena be rehefa aveo zany hoe miandrandramana avy any an-danitra toe-tsaina izay mahatonga ny olona tsy fikitra hiasa anajariana satria voalaza mihitsy hoe ny atsembohan'ny tavanao ny nananao fa tsy hoe kory miandry mirakla ako dia vola be dia tsy zany mihitsy vola tsy misy miteny an'izany ao anaty soratra masina ny fitahian'Andriamanitra dia ekeko mihitsy fa misy ny fitahian'Andriamanitra matoantsika sahala amin'izao fa misy tokoa io fa tsy natao hialokalofana akory hitadiavam-bola noho ny akamoana zany zavatra zany noho izany famitahany reny raha ohatra zany misy zavatra sahala amin'izany mahafadiranovana ny fireneny reny satria mampirisika ny olona tsy hiasa sy tsy hifofotra fa hitavandra amin'Andriamanitra fotsiny ny taolana nge dia miteny an'izany zanahary tsy mitamandry fa ny zavatra tokony ataontsika mbola resantsika angambany izy rehefa aveo arakaraka izay fandehany fa ianao zany mifofotra manao zay azonao atao satria Jesosy Kristy izy zanak'Andriamanitra aza ny asa masinda Paoly koa zao ohatra masinda Paoly dia voalaza fa ny asa izy nanao tranolay izy hitantsika zany ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fa valambinyndasonge vakiko aminareo mihitsy ao amin'ny asan'ny apôstôly ao amin'ny toko fa 20 dia ny 9 dia zao ny zavatra teneniny ao averiko indray mandeha asan'ny apôstôly toko fa 20 dia ny 9 dia ozy izy hoe zao voalaza hoe irairaha tamin'izy fa ny manao lainy raharahany ka dia nitoetra ny asa tao zany i Paoly zany niara-ny asa tamin'ny Priscilla sy Aquilas zany dia reo olona mpivady reo zany no niara-ny asa zany tamin'ny masinda Paoly tao Korinto izy zany nanao an'io asa io zany averiko indray mandeha hoe manao tranolay zany niaraka tamin'ny Aquilas sy Priscilla zany ny antony natonga ny masinda Paoly ny fidan'io asa io dia izao satria atao atsinanan'ny Korinto tamin'izany fotoana zany 4 kilometatra eo dia misy tanàna anankiray atao hoe Istimia zay ny anaran'ilay tanàna ka isaka ny 2 taona zany dia misy lalao olimpika ao Istime ka eo amin'ilay Istime io zany misy an'ilay lalao olimpika io zany hoe le ataontsika hoe jeu istimique dia be da be zany ny olona makao amin'ny toeran'io ka rehefa be da be ny olona dia tsy ampy zany ny trano fandraisam-bahiny dia mila trano lain'ny olona ka zay natonga ny masinda Paoly zany niaraka tamin'ny Aquilas sy Priscilla zany anao an'io trano lahy io ka noho izany dia hitanareo tsara tiako fampizarana kely hoe
inona ny zavatra everina fa hoe mety, inona ny zavatra mety mba amin'ny asa zay atao, inona ny asa mandeha zany zao, de zay le fampiasana an'le saina. Ohatra zao, ohatra hoe zay le atao hoe manao contre saison ohatra hoe ny olona rehetra ohatra mamboly katsaka daholy, de anao ohatra mamboly zavatra zay tsy misy, ohatra mba mamboly ovy ianao ohatra zany de le ovinao iny ilain'ny olona iny, de zay zany satria zay le lalàna ny tolotra sy ny tinady zay. Rehefa betsaka mitosaka le zavatra de moramora kokoa izy, fa rehefa tsy misy izy de lafilafy kokoa. De zay zany hoe de zay zavatra nataon'ny Paoly zany eto, ka tsara no makatahaka zay zavatra nataon'zany io zany de tena nandeha mihitsy zany io tranolay amin'ny Paoly tao Korinto ka nahavelona tsara azy. Akoatran'izay de tsara ina afantarantsika azy hoe tsy tokony mangatadava sy hoe miantehatra manolona foana, miakindoha manolatra foana na anararoatra olona foana zany. Ka Masindapoly de fariziana izy io, voalaza zany eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:25. Ka ny fariziana tamin'izany fotoana zany de tsy niakindoha taman'olona fa nianatra asa tanana. Nianatra asa tanana zany hoe Masindapoly zao de naina namboatra tranolay. De iny asan'iny ny velomany. Fa tamin'izany fotoana zany ny filozofy zay mpandinika de niantetra tamin'ny mpanan-karena, de ny mpanan-karena no manome vola azy zany ahafahana mivelona. Ka eto zay manana an'izay ampo zay, tokony manana an'izay ataontsika hoe ampo zay. Be da be no ohatra ny tenen'ny Masindapoly, tsika de tokony hiezaka zany, nanome ohatra tsara ho antsika izy nanome ohatra tsara ho antsika Jesosy Kristy le zanak'Andriamanitra, hoe tokony miezaka tsika mamelona ny tenantsika sy ireo miaraka miaina amintsika zany ireo adiditsika de ny ankonana zany mba tsy ho vesatra eo anivon'ny fiarahamonina na hoe andeha hanaraotra olona. Ameko ampahatsoratra masina vitsivitsy ngaminareo de azonareo vakina any an-trano any le izy. Ao amin'ny asan'ny apôstôly zao ao amin'ny toko 20 ohatra de ny 9:3-7 ka hatramin'ny 5:3. De eo ihany koa ny Tesalonisianina voalohany toko 2:7 sy ny Tesalonisianina 2 toko 7:9. Noho izany de tokony manao zay tratritsika miezaka mafy amin'ny asa fivelomana mba tsy ankindoha manolona, Ao amin'ny Tesalonisianina voalohany toko 4 1:1-12 ka hatramin'ny 2:12 ary Tesalonisianina 2 toko 7 1:7 ka hatramin'ny 2:12. Fa zay ve monseigneur tsy mampisy fakapanahy ho an'ny olona satria hoe efa manatsaina za mahavita tena noho izany iza zany miantoka ny fivelomako, tsy misy ninenina iankinako fa tsy ny tenako za mahavita tena. Amin'izay matsy zany ohatrany hoe tsisy dikantsony ny zavatra hafa rehetra. Marina be le fanontaniana satria raha zavatra nytenentsika teo zany zao de ohatrany hoe i Paoly zany zao niezaka de rehefa tsy niakindoha taman'olona, fa ny kristianina zany itsika mpino kristianina zany de ankinina amin'Andriamanitra ny asantsika sy ny fiainantsika manontolo, zay maha kristianina atsika, zay zany tokony hampiavaka atsika zay. Marina fa hoe araka ny voalaza teo araka ny voalazantsika teo aloha teo zany de hoe tokony hiezaka anao zay farahery sika amin'ny asa fivelomana, sainga etsy andanin'izay de tokony matoky tanteraka ny fitondran'Andriamanitra ny fiainantsika ihany koa tsika, satria voalaza ao amin'ny obolana toko 1:9-7 hoe ny fon'ny olona no misaina zay alehany, zany hoe ny saina zany mandinika zao nitondrako anazy, ny fon'ny olona no misaina zay alehany fa ny tompo no mitondra ny diany. Zany hoe mijerytsika hoe zao nitondrako ny fiainako fa Andriamanitra no mitarika atsika zany, Andriamanitra no mitondra atsika. Ao amin'ny obolana toko 1:9-7. Noho izany manao zay tratritsika saingy zao avy amin'Andriamanitra ny fanambinana, ilaina ny tsodran'Andriamanitra, ilaina ny fitahian'Andriamanitra. Ny atantsika an'izay zao de ao amin'ny boky obolana ao amin'ny toko 10 zany de ny 2:12 de misy miteny an'izao hoe ny fanambinan'ny tompo no mampanan-karena ary ny fisasaran'ny olona tsy manampy azy akory. Boky obolana no miteny an'izany. Noho izany de zao hoe marina fa hoe manao zay tratritsika fa aleo apetraka amin'Andriamanitra mandrakariva izay atao rehetra sy ny asa rehetra ary ny fikasana rehetra araka ny voalazan'ny obolana hoe boky ny obolana ihany no tena zany hoe mangataha fanampiana amin'ny tompo amin'ny asanao
dia hovanona ny fikasanao. Bokyny bolana angeny tena zany averiko indray mandeha mangata fanampiana amin'ny tompo amin'ny asanao dia hovanona ny fikasanao. ao amin'ny bolana toko fa 9:17 fa akoatran'izay dia misy miteny koa any amin'ny Matio toko fa 9 dia ny 5:20 ka hatramin'ny 7:30 dia le hoe ny olona be be zany be tebiteby be dia hoe ain'Andriamanitra ny mandahatra amin'ny fiainanao satria voromanidina ara tsy namafy tsy nijinja nefa manako hoanina ary ny lisiana tsara manana itafiana ary tsara lavitra no nampanjaka azy izy Jesosy Kristy zany. Dia atsika jerevana koa Filipiana toko fa 4:1 Filipiana toko fa 4:1 ary taratasy voalohany Masindahy-Pira dia ny toko fa 5 zany 17. Akoatran'izay mikasika an'izay hoe fanakinana ny fiainantsika eo ampelantanan'Andriamanitra izay miasa manao farak'izay tratritsika mandinika ny zavatra tokony ataontsika fa apetraka eo ampelantanan'Andriamanitra ny fikasantsika manontolo ary ankinina amin'ny sitrapon'Andriamanitra zany. Izay ny maha-kristianina antsika ankinina amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fitantanana ny fiainantsika. Ny atantsika an'izay dia azona jerevana ao amin'ny Jakoba toko fa 4 Masinda Jakoba zany toko fa 4 17:20 ka hatramin'ny 20:20 zao zavatra tenenina hoe ianareo izay manao hoe anao anjatsy nanao anjatsy ozy izy tsy tompony ampitotsika ozy izy fa aleo apetraka ampelantanan'Andriamanitra hoe raha sitrapon'Andriamanitra ka velonaina dia anao anjatsy na anao anjatsy noho izany atao zay tratrinaina fa saingy apetraka eo ampelantanan'Andriamanitra ny fiainantsika manontolo. Dia eo amin'izay indrindra monseigneur manao zay tratry ny aina dia mahomby ankinina amin'Andriamanitra ny atao dia mahomby fa fakapana mety trangany hoe satria ny haiko nanatanteraka an'ity izany no mifofotra tamin'ity no izany anahy ihany ny vokatry ny asako dia mantsika tery aloha no hoe misy vokany amin'ny fiarahamonina ny asa fa ahoana ny ahafahany tsirairay maneho an'izay le hoe ho an'ny fiarahamonina ny asako na ho an'ny manodidina ny asako. Tena izay mihitsiny ary tsika arany tena manana fahendrena tena mahafinaritra mihitsy ny malagasy. Tena sambatra mihitsy tsika mana fahendrena tena be da be ngeny tolo ohatra isan'ny teneniny tolony hoe raha nanao ny tsinambinina ampisambory fahavanory eo amin'ny fiarahamonina ary Jesosy rehefa nitenen'io ny mahantra iseho aminareo mandrakariva noho izany na firenena aiza na firenena aiza dia tsy maintsy misy mahantra reny olo reny mba raha niezaka ihany izy nanao zay tratry ny aina ireo mpialabelona amintsika saingy hoy ny tolo hoe nambole tsy naniry ary nasosoka maty maso dia ozy izy ny tolo hoe raha nanao ny tsinambinina ampisambory fahavanory. Fantako Jesosy tsara mihitsy fa izany ohatra zao Masindahy-Pira ohatra dia nanarato izy zany nifofotra nandritry ny alina tsy nahazo natrondro ray ary dia izy Jesosy hoe alatsony aratonao kavana dia azo trondro ianao ao Matio toko 5:15 fa ino moa ohatra tonga tampoka ato anatin'ny saiko fa Masinda Joany dia nilaza fa mba tokony ifampijery ny samy kristianina zany ny samy kristianina ary ijery ny mpiarabelona aminy raha misy manan-karena amin'izao fiainan'izao ka mahita ny rahalahiny mahantra nefa mihirimbelona manidiny fony ahoana moa ny toeran'ny fitiavan'Andriamanitra ao anatiny. Izy Masinda Joany ao amin'ny taratasy voalohany Masinda Joany toko 7:17 averiko indray mandeha taratasy voalohany Masinda Joany toko 7:17 zany hoe tsy tokony hanidy fo amety ho fahorian'ny afitsika tsy tokony hanidy fo amety ho fahorian'ny afitsika reo hafa zay rahalahintsika miaramonina amintsika ka manoloana an'izay dia zao ny teneniny Masinda Jakoba ao amin'ny toko 2:5 zao ny zavatra teneniny ozy izy hoe raha ohatra izy misy olona ozy izy rahalahy tonga ao aminao ozy izy nony izy tsy manan-kitafiana mangatsika dia ozy izy ianao hoe mandany am-piadanana nefa ianao tsy nanolotra ninina any inona moa ny soetin'izany ozy izy fa raha misy azonao atao dia manolora ianao ao amin'ny Jakoba toko 2 dia manomboka amin'ny 5:15 dia azontsika tohizana ka reny le atao hoe raha nanao ny tsinambinina dia ampisambory fahavanory
ilaina noho izany ny manao asasoa sy manampy ny hafa raha misy azontsika atao ampio araka ny teniko manitra misy foana ao amintsika ao amin'ny tito zao ao amin'ny taratasan'ny masindapoly zany ho amin'ny tito dia ny toko fahatelo zay ovakiko kely mihitsy le izy ny toko fahatelo dia ny andininy fahafatrambi'ny folo dia ozy izy hoe zao ny zavatra teneniny ao aoka ny olontsika hianatra anao asa soa mba ho afa manampy rehefa misy mahatery fandrao ny olona fandrao olona tsy misy vokana izy zany ianao zany raha misy azonao atao mba manapiny mpiaramonina amin'izay anao mba misy zavatra entinao ny vony fiaramonina ohatran'izany ny Efeziana toko 4:7 dia reny ny zavatra tena teneny masinda Jakoba ary ao amin'ny Jakoba toko 1:7 dia zao ny teneniny hoe ny tena fivavahana akasitan'Andriamanitra ndrasy fa tena ovakiko mihitsy satria tena zava-dehibe le zavatra teneniny ato ny tena fivavahana akasitan'Andriamanitra ozy izy ndrasy ny ovakiko hoe averiko indray mandeha masinda Jakoba toko 1:7 izao ny fivavahana madio sy tsy misy tsiny ao anatrehan'Andriamanitra ray dia ny manampy ny kamboty sy ny mpitondra tena amin'ny fahoriny ary ny miaro tena tsy voalotony zao tontolo zao zay zany no tenenina masina noho izany raha misy manodidina atsika zany sahirana dia reny lazainy tolo hoe raha nanao ny tsinambinina ampisambory fahavanory fa raha isika kosa no mihirimbelona manidiny fo tsy mijery ny hafa nefa misy azy azo atolotra misy azy eo ampelantanantsika dia tsarovy aiza mirehare ny amin'ny ampitso tsy mety ny mirehare amin'ny ampitso fa tsy fantatro zay avoaka ny andro manaraka zay izy ny boky nobolana toko 7:20 andininy voalohany obolana toko 7:20 andininy voalohany ary ny arena tsy maharitra mandrakizay ny satroboninahitra tsy maharitra amin'ny taona mifandimby tsika raha manana an'izany ny ahitanan'izay aloha amin'ny obolana toko 7:20 andininy 4:20 dia ihany koa ny Kohelety toko 5 andininy 12 ka hatramin'ny 14 fa itsika koa dia manana an'izany hoe kodia ratsarety ny fiainana fa madika ambony ambany io noho izany reny avantsika reny araka ny voalaza teo ka misy sahirana zany raha nanao ny tsinambinina dia ampisambory fahavanory eo amin'le fomba fiarina monseigneur no saika miatrahako fahantana kelindray hoe rehefa miary moa zany dia hoe miezaka ny hazo be miezaka ny anana mba hafahana mivelona fa zay fomba rehetra azahoana ve dia mety daholo tsara be le fanontaniana satria matsindraindray hoe zay azahoana samy mampiasany lohany fa zao tsy mety mihitsy ny miary manambaka ny hafa tsy mety mihitsy ny miary manambaka ny hafa satria ny obolana range miteny an'izany ao amin'ny obolana zay ovakiko mihitsy le izy ngamba rehefa aveo hoe aleo kely omba mpahamarinana toy izay arembe tsy mba mpahamarinana zay zany ao amin'ny obolana misy miteny an'izany ao amin'ny obolana toko 5:20 obolana toko 5:20 dia ny andininy fahavalo averiko indray mandeha izy teo sady mamadika baiboly moa dia ao amin'ny obolana toko 5:20 andininy fahavalo dia misy miteny zay hoe aleo kely omba mpahamarinana toy izay arembe ombany tsy fahamarinana dia eo ihany koa ny salamo fa 7:30 zay ovakitsika kely koa salamo fa 7:30 dia ny andininy fa 9:20 ny andininy fa 9:20 dia hoe aleo ny kely ananan'ny olomarina toy izay be ananan'ny olon-dratsy maro zany hoe tsy mety mihitsy zany ny hoe manao zay tsy patatao ianao ka anao zay tianao atao ka andeha anambaka ny mpiarabelona aminao na anararoatra ny mpiarabelona aminao satria nahoana ny arena azo tsy andrariny mantsy dia mialevona fa ny manangona tsy kelikely no mampitombo azy ny arena azo tsy andrariny dia mialevona ary manangona tsy kelikely dia mampitombo azy io le voalazan'ny obolana toko 7:20 andininy 1:20 fomba fitentsika mahazatra antsika andavanandro rangeny hoe ny azo amin'ny makarakara mivoaka amin'ny klodoky fomba fitentsika mahazatra antsika izany zavatra izany ka eto izany zao dia hoe averiko indray mandeha ny arena azo tsy andrariny mialevona fa ny manangona azy tsy kelikely no mampitombo azy noho izany tsy tokony hampandrisaina ny mihitsy ny kristianina tsy tokony hampandrisaina mihitsy ny mpino ny arena
azo tsy andrariny ny arena azo tsy andrariny na amin'ny alatra io na amin'ny fanambakana io na amin'ny kolokolo io na amin'ny zavatra salama zany a tsy tokony hampandrisaina mihitsy ny kristianina zany raha mbola kristianina ihany koa tsika satria voalaza ao amin'ny boky Nobolina toko 10:5-12 hoe aleo kely ombany patahorana ny tompo toy izay arembe ombana ahiahy ianao zany miahiahy foana ianao averiko indray mandeha tsy tokony hampandrisaina ny mpino mihitsy ny arena tsy azo tsy andraniny satria nahoana aleo kely omba patahorana ny tompo toy izay arembe mampiahiahy obolana toko 5:12 miteny an'izany averiko indray mandeha obolana toko 5:12 noho izany kianin'Andriamanitra mafy ary tena zava maharikoriko eo anatrehan'Andriamanitra ny samanambaka ny mpiarabelona aminy ka manambokarena amin'ny fanambakana ny hafa ameko tena Andriamanitra vitsivitsy izay tena vakitsika mihitsy sika ao amin'ny Deutéronome ao amin'ny toko 5:20 Deutéronome toko 5:20 dia ny andininy 7:12 ka hatramin'ny 9:12 dia zao ny zavatra teneniny aza asiana vato roa mahery siosy ao amin'ny kitapinao aza asiana efa lehibe sy kely ao amin'ny tranonao fa vato tonga ohatra sy marina ny tano zany hoe aiza manambaka zay le hoe mangala danja ao amin'ny Levitika toko 5:15-5:30 ka hatramin'ny 1:13 zany hoe le olona zany manao varotra dia mangala danja ao amin'ny Nobolana Levitika mantsy toko 5:20 dia ny 5:13 ka hatramin'ny 1:13 dia ny Amosa toko 5 5 Amosa toko 5 5 ny Ozepaminany toko 2:20 5 sy 5 dia miteny an'izao mihitsy ny arany ao amin'ny Oze toko 5 sy 5 zany toko averiko indray mandeha Oze toko 2:20 5 sy 5 izy hoe manahaka ny Kanaana fahizany Efraim. Iza moa le Efraim? Ny Efraim dia tsara ina fantarantsika azy fa Efraim zany ao amin'ny foko 12 ny Israely no foky nanompo sampy ka ny olona manompo sampy zany hoe tsy mivavaka amin'Andriamanitra zany dia afaka manambaka sy mandainga manimba ny mpiarabelona aminy. Dia zao ny toyiny manahaka ny Kanaana fahizany Efraim mitana amin'ny zana mandainga izy ary tiany manambaka sady manao hoe mangorokanena ka nahazo fananam-be ary amin'izay azoko dia tsy ho hita amiko zay famonoana antoka ary hoe azo atao hoe fahotana izy miteny an'izany ao mikepa aminany toko 4:10 ka hatramin'ny 4:20 mikepa aminany toko 4:10 ka hatramin'ny 4:20 dia miteny sahala amin'izany any amin'ny Obolana toko 4:20 miteny sahala amin'izany dasika vakiko kely ao amin'ilay Obolana io toko 4:20 tenentsika teo dia ny andininy voalohany zao ny zavatra voalaza zao Obolana toko 4:20 dia ny andiny hoe ny mizana mandainga dia ankalan'ny tompo fa nylanja marina no ankasitrahany zany hoe enao zany rehefa manao zavatra ka anambakana amin'ny mpiarabelonao fa tsy mandeha ara-drariny averiko indray mandeha tsy mandeha ara-drariny fa na ianao mangalatra na ianao manambaka na ianao manao kolikoly dia tsarovy fa tsy sitrak'Andriamanitra zany ary tsy mahasoa zany tena Andriamanitra miteny an'izany fa tsy za ny zany ny Andriamanitra tsy mandainga rehefa miteny an'izany tsy mahasoa iny ny azo amin'ny Clodoka mivoaka amin'ny makarakara ny azo amin'ny makarakara mivoaka amin'ny Clodoka isan'izany koa amin'ny Nobolana toko 20 izay vakiko kely koa Nobolana toko 20 dia zao ny zavatra voalaza ny vato mizana samihafa sy ny famarana samihafa dia zavatra ankalain'ny tompo noho izany dia tsara ihany manisy tsindrom-peo kely an'ity ny fitiavana te anakarena tampoka tsy vokatry ny asanao tsy vokatry ny atsembohana tsy vokatry ny asa sarana no mahatonga an'ireo alatra fanambakana fanararotana kolokolo isan-karazany zay manimba amin'ny fiaina amin'ny fiarahamonina ka tsy afahana mivoatra marina fa ilaina ny vola anaovana izay tokony atao hiarovana ny tena hiaro ny tena ilaina ny vola ilaina mihitsy ny vola satria ohatra zao amin'ny Kolety toko 7:12 dia eo ihany koa amin'ny Kolety toko 7:7 dia zao ny vola ozy izy no afahanao mividy sakafo mividy tafiana zany hoe ny ahina ny fiainana noho izany ilaina ny vola vokatry ny asa zany tokony azahoana an'izay vola zay nefa raha ilay fitiavaka rena no mibahanao anatin'ny saina fa tsy ny fiahinan'ny tena intsony
dia zay le hoe zay tia vola tsy ho vokom-bola ary zay tia arena tsy azo ny vokatry ny tany. Ny bokyny Koelety miteny an'izany. Koelety 5:5 averiko indray mandeha hoe zay tia ho vola tsy ho vokom-bola. Jerevy tsara nge le fahendrenao anatin'ilay izy atsika malagasy ary nge miteny an'izany. Ny vola ozy sahala ny volokorona kely alana maharary ary be alana maharary. Dia misy fiteny ihany koa hoe ny vola dia sahala amin'ny fisotroana ranotsira arakaraka ny sotroana amin'ny mampangetaeta. Fa itsika kosa zany zay kristianina dia zay asantsika ihany ny tokony fotoantsika. Zay tia vola tsy mety vokom-bola ary zay tia arena tsy azo ny vokatry ny tany. Kian'ny masin-dahapaoly mafy mihitsy ny fitiavaka arena satria io izy ny fototry ny ratsy rehetra ka mampivily ny olona amin'ny finoany ka ahafahana manao an'izao rehetrarehetra izao hatramin'ny mamono olona aza noho ny fitiavam-bola. Nahitana an'izany azontsika jerevana fa tsy hovakitsika eto izy fa raisinao fotsiny. Dia ao amin'ny Timote 1:5 andininy 5 ka hatramin'ny 10 averiko indray mandeha. Timote 1:5 ka hatramin'ny 10. Eo amin'ilay hoe fivelomana moa zany monseigneur dia mety samy manana ny talenta ny olona tsirairay. Mety samy manana ihany koa ny hoe tontolo manodidina azy. Dia amin'izay fotoan'izay zany tsy mitovy ny mety fomba entina miary sy entina mivelona. Inona ny mety ho sakana zany mahatonga ny olona hoe ny sasany tena manana mihitsy fa ny sasany dia zary fa velona aza. Ie, tena marina mihitsy zany fa maninona no misy tena mpanankarena mpanefofefo manontany ny ory ary maninona no misy fadiranovana. Misy zavatra maromaro zany no mety sakana mahatonga ny olona zany tsy voatra ara-pivelomana zany. Mampivoatra ny fari-piainana sy ny sosialy ary ny ara-toekarena ny asa. Araka ny hitantsika teo io asa io zany no mampivoatra ny fari-piainan'ny olona eo. Tsy le olona manao azy ihany fa fiarahamonina iray manontolo hatramin'ny firenena iray manontolo rehefa tena atao tsara araka ny tokony izy zany ny asa. Mampivoatra ny sosialy iny, mampivoatra ny ara-toekarena iny, mampametimety ny fivelomana iny. Saingy izao miteraka zavatra hafa indray le izy indraindray satria lasa voakasikota, lasa misy herisetra, lasa misy fialonana, lasa misy tsy fahamarinana, lasa misy fifankalana, lasa misy ady, lasa misy sakana zany mametra ny olona tsy tena hivoatra amin'ny fivelomana. Dia reto ary le ohatra vitsivitsy zany zay manakana. Voalohany ny akamoana, io zany voalohany ny akamoana. Donana-poneny, manokonoko resaka eny, dia zay tsy miezaka manao zay hoe inona ny zavatra tokony ataoko amin'ny fahamarinana ahitako fivelomana. Kamo ny akamoana araka ny efa hitantsika teo aloha fa tena alan'Andriamanitra ny akamoana. Ny faharoa dia ny filonana. Filonana io dia tena misy mahavita mihitsy mifofo ny ain'ny hafa amin'ny resaka fialonana zany. Misy iran'ny Elidio zay mahafinaritra anahy hoe tsy mahazaka namana roso. Tena mahafinaritra mihitsy satria le mba niezaka le tovolahy kely le anankiray fa manan-karena be dia niezaka le tovolahy kely dia loveo dia finganiny anaovana an'izao rehetrarehetra izao tsy mahazaka namana roso zany le fialonana. Misy tantara kely anankiray ty mahafinaritra mba tiako tantaraina kely fotsiny amin'ilay izy ngamba mety tsy ampaninana reny tantara kely an'ity. Nisy olona anankiray zany nangataka tamin'Andriamanitra izy hoe Andriamanitra zaho efa tena mivavaka aminao foana ka mitalao aminao re ahy mba ekeo ny zavatra angatahako aminao. Dia niseho taminao ny Andriamanitra dia niteny ho tanterahako aminao ary zavatra angatahanao fa izao satria ianao nangataka an'io nefa ny rahalahinao tsy nangataka nefa hitako hoe olo-marina koa izy ka ny rahalahinao dia omeko dobla amin'izay anananao. Ka raha omeko tomobila anankiray ianao dia omeko tomobila anankiroa ny rahalahinao, raha omeko trano anankiray dia omeko trano anankiroa ny rahalahinao. Dia nangataka amin'izay tompo mba ampio mba havita trano. Dia navita trano anankiray izy dia gaga izy fa ny rahalahiny navita trano anankiroa. Dia rehefa avy eo indray dia nangataka ny tompo mba ameo tomobila ry mba ahazo tomobila amin'izay dia nahazo tomobila 4x4 anankiray izy dia ny rahalahiny nahazo 4x4 anankiroa. Dia potra amin'izay le fialona nefa raha hita-po aminy potra amin'izay le fialona inary ny ataoko fa tena ohatrany lasa mpanankarena noho izany raha lahako satria roa amin'ny hafoana ve nananina hitako mivavaka ataoko izy dia nangataka izy tompo mba ataovy jamba amin'ny masokilany masinilany zany dia amin'izay le raha lahiny jamba maso roa. Tenareo zany le fialonana zany hoe izy zany jamba maso ilany nangatahany dia ny raha lahiny jamba maso tanteraka zany hoe
ny olona anankiray zany a dia tsy mampaninina azy mihitsy ny maniry ratsy ho an'ny hafa noho ny fialonana. Isan'izany ohatra zao fantatsika tsara mihitsy ao anaty soratra masina ny tantaran'ny Kaina sy Abely. Niteraka fialonana tao amin'ny Kaina ny fahombiazan'ny Abela, ka rehefa nanolotra sory ny Abela dia zava-mananaina misy rano no natolony. Izy nifofotra tamin'ny fambolena, fa i Abela kosa nanitatra ny sainy, niakatra kokoa ny fivelomany dia nialona izy. Reveo dia nivonoany i Abela, izay le fialonana zany. Zany hoe mialona reo mivoatra kokoa no ny teny. Zany hoe toy izay hanosika sy fampisitona dia le fampinosika teny zany hoe atosika dia le ny ambony indray no misitona. Zay nge le fiainana mampivoatra zay, fa tsy hoe zay efa miakatra ny sitomina hidina ambany. Ianao zany tokony manenjika. Ka io zany io fialonana io. Zay zany ny faharoa hita anaty soratra masina. Ny fahatelo hita ihany koa zay tena sakana zany tsy mampivoatra ary manimba ny asa dia ny mamoritra mpiasa sy tsy manome karama mpiasa. Satria rehefa velo olona lasa miravoravo tanana, lasa kivy ny olona hoe za mifofotra nefa tsy mandray karama koa amin'ny farany volana, dia lasa tsy mirarahana izy, dia lasa misy akony hatrany amin'ny asa ray amanontolo sy ny fivoarana ray amanontolo. Mamoritra mpiasa sy tsy manome karama azy. Efatr'izay no efa nisy ireo mpitondra sy manana fahefana tsy nandoa karama mpiasa nefa kosa manao izay daniny kibony sy tsy mitsahatra mitady tombotoan'ny tenany, ka lasa mahafadiran'ovana ireo mpiarabelona aminy satria mahatonga azy ireny ravoravo tanana. Ndraso vakiky kely ny atantsika an'izay ao amin'ny Jeremia mpaminany zany toko faharoa amby roapolo dia ny andininy fahatelo ambin'ny folo sy fahafito ambin'ny folo. Ndraso vakiko aminareo mihitsy ny zavatra lazainy ato. Averiko indray mandeha ny zavatra nyteneniko teo hoe efa hatramin'izay zany no efa nisy zany ireo mpitondra sy manana fahefana no tsy nandony karama mpiasa nefa kosa manao izay daniny kibony sy tsy mitsahatra mitady tombontsoan'ny tenany ka lasa mahafadiran'ovana ireo mpiarabelona aminy satria mahatonga azy ireny iravoravo tanana. Ohatra zao ao amin'ny Jeremia toko faharoa amby roapolo andininy fahatelo ambin'ny folo dia miteny an'izao: loza ho an'izay manorina ny lapany amin'ny tsirariny sy ny efitra andriny tsy amin'ny nitsiny, izay mampiasa maina ny namany tsy mandony karamany. Zany hoe ampiasainy le olona fa tsy omeny karama dia rehefa avy eo nefa izy manana vola be ato anaovana izay daniny kibony. Ao amin'ny andininy fahafito ambin'ny folo: fa ny masonao amamponao tsy mikendry afa-tsy ny tombontsoanao mba tsy many atsiana lavitsadra ary mifamiretana sy ny herisetra zay atao. Ao amin'ny Jeremia mpaminany zany zavatra zany dia zavatra nitranga tany amin'ny taonjato fahaenina talohan'i Jesosy Kristy izay nikian'ny Jeremia mpaminany tamin'ny nataon'ireo nitondra tamin'izany fotoana zany. Ka zay zany nisany ataontsika hoe sakana ihany koa amin'ny fivoarana, tsy afaka mivoatra ny olona satria no io antony io. Dia ny isan'ny sakana ihany koa amin'ny fivoaram-pivelomana ka mahatonga ny olona anankiray tsy mivoatra dia ny fanerenan'ny tantsaha mpamokatra. Le tantsaha mpamokatra izay le tena manome ny sakafo ho an'ny olona rehetrarehetra, ka fanerenan'ireny tantsaha mpamokatra ireny andohetra mioapapana. Ny atantsika an'izany dia ao amin'ny bokin'ny Amosa toko fahadimy andininy faraiky ambin'ny folo. Ndraso vakiko aminareo mihitsy ny Amosa, bokin'ny Amosa zany Amosa mpaminany zany io dia ny toko fahadimy andininy faraiky ambin'ny folo: tsy sitrak'Andriamanitra ny fampandoavana etra ny tantsaha sy ny mahantra satria fanitsakitsahana azy ireo zany, fanitsakitsahana ny mahantra zany, fanitsakitsahana ny tantsaha zany. Ao amin'ny Amosa toko fahadimy andininy faraiky ambin'ny folo. Ndraso nge vakiko aminareo mihitsy tena Andriamanitra no miteny an'izany fa tsy za. Izy hoe kamoa ianareo manitsakitsaka ny mahantra sy mampandohetra ambary azy, ny trano vato voapaika naorinareo dia tsy hitoeranareo, ny voaloboka faran'izay tsara novolenareo dia tsy hosotroanareo akory ny divay. Zany hoe raha atao amin'ny teny hafa zany izay olona manao an'izany zany dia tsy hajanon'Andriamanitra eo amin'ny toerana izay misy azy. Nijaly vahoaka ohatra mikasika an'izay hoe ataontsika hoe fampandoavana etra sy fampahoriana ny vahoaka zay. Ny etra tsy akory tsy tokony adohetra tsika, tsy maintsy aloha ny etra satria ny etra mantsiny no inona moa izy teo no hoentina manatsara ny fiaina ohatra reny lalana amboarina ireny ny etra no anaovana azy, ny tsena izay amboarina dia ny etra ny anaovana azy. Noho izany tokony mandohetra tsika
ary adidy sy andraikitra ny fandoava-ketra na tamin'ny andron' Jesosy Kristy ara efa nisy an'izany zavatra zany tsy maintsy ary Jesosy dia nanao an'io tamin'izay fotoan'izay ny teny Piera hoe ahoana ny etratsika dia izy Jesosy hoe andany ianao manarato zay trondro azona voalohany dia jerevo fa misy deny anankiroa ny anankiray aloha vo anah ny anankiray aloha vo anao izany zavatra atao io fa ny tena teneneto zany dia zao hoe fampandoava-ketra meopapana jerevana hoe inona ny masoa zay zany zavatra tenen'ny soratra masina miteny an'izay dia tiako tenenina kely hoe nijaly ny vahoaka tamin'ny andron'ny Néhémie tao aorianan'ny krizy nisy krizy tamin'izany fotoana zany inona le krizy dia zao lasaka tany Babilôna zany ny vahoaka Israely tamin'ny taona 720 ka hatramin'ny taona 730 lasaka nandritra ny 50 taona lasaka tany Babilôna zany reo vahoaka Israely reo dia rehefa mivoaka verina avy any izy rehefa niteny hoe olona afaka ry zareo dia nisy krizy amin'izay tamin'ny lafiny rehetra na ara ekônomia io na ara sosialy io dia nisy krizy dia zao ny zavatra nitranga tsy nisy sakafo tamin'izany fotoana zany tsy maintsy naloha nefa nietra ka lasa ny sambobola ny olona lasa antoka zay mba kely fananana teo am-pelatanana lasa ny mpanambola ny sa sy ny tanymboalopoka satria tsy manana vola ampiasaina ianao dia tsy maintsy amidy ny tanymboalopoka ao amin'ny Néhémie 5 andeny voalohany ka hatramin'ny 5 tsara ihany vakitsika io ny zavatra voalaza tamin'ny fotoana io dia hoe ny fitondrany Néhémie no fitondrana tsara indrindra satria nahoana tsy nitady tombontsoa ho an'ny tena ny Néhémie satria tamin'izany fotoana zany misy ny atao hoe varin'ny gouvernoura zany hoe le varin'ny gouvernoura dia tsy nakory fa le tombontsoan'ny gouvernoura tsy nentina andray an'izany izy tsy nentina andray an'izany Néhémie satria ozy izy hoe ny vahoaka ozy izy mijaly ny vahoaka fadiran'ovana ka maninona ako no anaiky anazy tombontsoana manokana fa tsy hitovy amin'ny vahoaka rehetrarehetra zany ny fitondrana tsara indrindra araka ny voalaza ny soratra masina azonareo jerevana zany ao amin'ny Néhémie 5 andeny voalohany ka hatramin'ny 5 dia nasy vakiko aminareo kely nge zavatra nataony Néhémie nataony Néhémie zany ho fanarenana an'izay fahantrano zay dia reto ny zavatra nataony tamin'izany fotoana zany ho fanarenana an'le krizy sy le fahantrana nisy tamin'izany fotoana zany dia ao amin'ny Néhémie 5 andeny 1 ka hatramin'ny 7 voalohany indrindra nampivory ny mpitondra sy ny manam-pahefana rehetra i Néhémie ka ny teny mafy azy ireo tamin'ny fahazaran-dratsiny zay mampitondra mavesatra ny mpiray tanindrazana azy ary ny teny hoe mba tsy varotra ny tanin'ny olona zany hoe no foanany zany ny vesatra rehetra sy zay tokony ho alohan'ny olona amin'ny fanjakana satria mavesatra loatra ny fahantrana nanjony vahoaka tamin'izany fotoana zany azonareo jereva no ao amin'ny Néhémie 5 dia akoatran'izay ao amin'ny Néhémie 5 io ihany no teny nataon'ny Néhémie tamin'ny lehibe eo amin'ny firenena io dia naverina tamin'ny olona ny sahany ny tanymboalobony ny fototra olivana ny tranony zany hoe nisy olona zany zay tratra ny fahantrana dia tena fadiran'ovana dia nivarotra dia tsy nanana ninninona intsony dia naverina taminy ny asina maizy azy dia akoatran'izay tsy nitady tombontsoa ho an'ny tenany izy le iny le hoe mahagovernoura azy tsy nitady tombontsoa ho an'ny tenany izy na izy na ireo mpiara-miasa taminy zany dia nolaviny avokoa zay tombontsoa ho an'ny tenany voalaza zay amin'ny 4 hoe tsy mba nihinana ny mofon'ny governoura na ny tenako na ny mpiara-miasa amiko ny olona teo aloha nefa dia nanao zay nampahoro ny vahoaka ao amin'ny 5 dia eo ihany koa ny zavatra mety hoe mahatonga ny hoe ny sakana tsy sy ny fivoaram-piverona raha ny soratra masina ny jerevana zany dia ny fibodona fananan'ny olona zany zay ataon'ny mpitondra tamin'izany fotoana zany ao amin'ny boky voalohan'ny mpanjaka 1 ny andeny voalohany ka hatramin'ny 1 zany hoe reo olona manana fahefana zany dia misy tanin'olona zay tiatiana dia tonga dia bodony ho anazy dia anaovany taratasy ary vakio tsara fa zay mihitsy voalaza ao averiko indray mandeha boky voalohan'ny mpanjaka 1 andeny voalohany ka hatramin'ny 1 anaovana taratasy santoka amelezana n'le olona dia lasana ny taniny rehefa avy eo ary ny afara tamin'ny famonoana mihitsy io dia ny famonoana ny nabota atao hoe tanymboaloboky nabota fibodona amin'ny fananan'ny olona zany zay nataon'ny manam-pahefana tamin'izany fotoana zany ary ny fanjakazakana atao amin'ireo mahantra ireo zany sy ireo olona ataontsika hoe tsy manana hery dia fampanaovana azy corvée azonareo jerevana koa ny boky voalohan'ny
Samoel toko favalo andiny favalo folo ka hatramin'ny favalo ambiny folo ary ny boky voalohan'ny mpanjaka toko fahadimy ny andiny fafito amby roapolo ny boky voalohan'ny mpanjaka toko faharoa ambiny folo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra ambiny folo. Zay zany ny mikasika an'le hoe inona ny mety hoe sakana ho an'ny olona zany mba tsy voarany satria zao mba tianao ny olona fa tsy ampiery ny olona, tsy ampiery ny olona noho izany tiako hipetraka anatin'ny fotsika mihitsy le hoe aleo mba mifampitsinjo hoe aleo mba fampijery zay zany hoe mba mifampijery raha fitina zany zay zavatra zay dia zao hoe rehefa tsy afaka miasa malalaka ny olona anankiray misy fibodona sy herisetra tsy fanomezana valiny ny asa sarany ary fitakiana vola mihoapapana amin'izay mba asa ataony dia miemotra ny olona ka tsy tena afaka mivoatra ara-pivelomana satria lasa miravoravo tanana ny olona. Manana didy-goavana amin'izany tsika mianakavy na iza na ny mpitondra io na ny entina. Raha hitantsika tsara izay voalazan'ny soratra masina teo dia izay ny zavatra voalaza teo. Sainga tsy maintsy mahatsapa ihany koa tsika fa ny mpiray tanjazana amintsika dia saropady ary sarobidy ka mila mifanohantsika, mila mifanohana firaisan-kina fifanohanana avereny ny asina mahizy atsika malagasy hoe mitabe tsy lany mamba ary ho firaisan-kina isan-karazany maneho firaisan-kina sy tsy mifampialina tsy kamo. Raha ohatra ka tena miezaka amin'izay tsika inona marimarina fa angamba mba mety hisy ihany zavatra iova eo amin'ny fiainan'ny firenentsika. Dia ankasitrana ary izay fanazavana netiny monseigneur Jean Pascal Ndretsoavina teo izay momba an'ity hoe ny asa sy misoratra masina ity araka ny nandalianantsika azy ny araka tamin'ny teo moa zany dia hoe voajanahary amintsika olombelona ny asa ary tokony ho tiavina sy atao izy io mba hampivoatra antsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro nefa ihany koa entintsika anasoavana ny fiarahamonina, anasoavana ny tanindrazana. Dia ankasitrahana monseigneur ny zavatra vita androany ankasitrahana ihany koa ny mpiainy araka tamintsika teto androany eto Ampamarana monseigneur mangataka ny sotran'Andriamanitra avy aminao. Ie dia misaotra indrindra ny Fredelina dia misaotra antsika mpiaino dia misaotra antsika malagasy rehetra aleontsika tena averiko indray mandeha hoe tena mirahina asorona anatin'ny fony fialonana tsy manao kamokamo mba miezaka hoe mampivoatra ny fiainana fanohana fa mino fa misy zavatra mety hiova dia hoentsika petra tan'Andriamanitra zany angatantsika Andriamanitra androtsaka ny tsodrany dia raisoara ny tsodrano omba antsika mianakavy aneny tompo ho tanteraka tokoa ny izany irotsaka amintsika ary tsy asaraka antsika ny tsodran'Andriamanitra mefa ny zavatra rehetra ny iray ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia tantana ny fiainantsika ny Kristy isaorana ny Andriamanitra.